tolorana ny araby anao tompoko lasy tokovavy mbola tafaraka aminay atao anatin'izao ny vaovao ny fahitalavitra matv izao arabaina ihany koa ianao any atokantrano any nahatratra ny fetin'ny Pentecoste asaina ampanajana araka izany ianao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voahango ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity tontolon'ny politika avy hatrany ary dia isantarantsika izany fotoanantsika izany magataka ny fandravana ny bromaritry ny antenimera-pirenena ny solomavombahoaka izay voafitany amin'ny district ny Petroka Andriamatoa Randrianasolo Jean Nicolas dia jerentsika atao anatin'ny sary voalohany ty ary ny makasika izay fangatahana fandravana ny bromaritry ny antenimera-pirenena izay ny raha-pirenena zany sasana sentiment raha fa olona sy anao politika hoe fampitsoana Madagasikara dia contre nay zavatra zay zahay nametraka fanjakana ty zany zahay participer tamity zany zahay na dia olona manay tato aza miororoy sana fa hoe hagnampona ambadika any zany no zavatra kolokolo zavatra hafa sekenay zay zavatra zahay dia miteny satria misy amboro permanent reo zany mikonokonona tanonga fanjakana zany fanjakana fobe zay zany ataonay melongana hoe zahay ravanay zany agatahanay ravana ny bureau permanent national satria ino ny aton'izy ireo olona reo zany izy nao ampiasara verasi daholo 95% reo misy verasi sy mety aminay zany zavatra zay satria aonao hoe dianay fanjakana zay hitanao fa miazakanao zavatra soa Madagasikara ty ny vahoaka malagasy tompoko leo an'izany crise zany tsy tombosoan'olo vesanisa no zay evanety fa tombosoan'olo rongopolo tapitisa zay zany mahatonga anay manao an'izao fesika sahala am'izao satria gnatony sahala amin'ny hoe anaovana chantage any vahoaka malagasy tombosoan'olo vesanisa zany anaovana chantage zay keny zavatra zahay moa mbola amin'ny talata mivory miaraka amin'ny député namana sasany satria io moa tsy mesy miakina amin'ny signature koa zany ahafahana mandravana zany hoe bureau permanent zany fa matoky fa sarohainareo mpanao gazety ity sy mamparaha ity so dia misy abaka koa zany tsy mamparaha hoe avy aminay mahatonga ny fangatana zany sy amindreo fa initiativenay miaro ny fanjakana député miaro ny fanjakana manao an'izao fesika zao mba hiporofona fa hoe zay sy tiategna amin'ny politika tsara zay raha zay fa ny mpanao gazety raha Madagasikara satria leo zany le vahoaka malagasy amin'ny resaka hoe korodana lava hoe za hoe fanjakana ve ranga fahita manao zavatra be dia be zao fa dia atao sarisita ve zavatra zany ahoana moa ahafahan'ny fanjakana amin'izao fotoana zao zany hoe handoy lamba maloty amin'ny 100 tonnes andro raiky